asana dia ny hisiany izao fionambe ho any asa tanana malagasy izao. Tafahona soa tsisy lafa namindra tsy azo tsampona velonaina soamantsara ka ny gadona eto amin'ny ty lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ity isika. Zany no tanteraka nefa dia noho ny fitahian'Andriamanitra Andriananahary izay nitantana ny diantsika sy ny fiainantsika manontolo. Koa tolotray azy ny saotra sy dera ary ny voninahitra. Mijoro etoana ny tenanay tsy mitsanga tsy nampandraisina akory sanatria fa amin'ny mahatompon'andraikitra voalohany ao amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny asa tanana anay. Mijoro ampanetretena hifanome haja sy hanome lanja izao fotoa pitokanana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana izay no safidiny filan-kevitra eran-tany ny momba ny asa tanana hankalazaina ny folojona izao. Ary satria mifanatitava isika mpikarakara, isika mpahay asa tanana, isika mpankafy sy mpanjifa, isika vahiny na saina rehetra. Tafahoana isika ka atao ahoana ny tsy hifampiarahaba. Ianareo voroky toetra miandry soa, miandry tsara, izahay vorona manipoto kazo maniry havana hifampizara ny mahasoa. Ka fody lasy ray lovy mifamangy, ny mpamangy misiosioka, ny vangina mihirahira. Tompoko lasy tompoko vavy, zao hetsika lehibe totosaina izao dia asa vadindrano tsy vita raha tsy ifanakonana. Niara-ny farembona tamin'izany ny ministera sy ny mpiara-miombonantoka aminy, ianareo mpanao asa tanana, ianareo mpanjifa ary mpanohany. Isorana antsika rehetra izay nitoto na fotsy na andro na masaka na nolotra ka na hafapo. Fa lehibe indrindra ary tsy azo adinoina ny fisorana sy ny fankasitrahana ny fitondram-panjakana manontolo, fa raha tsy teo izy ireo dia hokam-body hiany ny mpanao asa tanana sy ny ministera izay miahy azy ireo. Voalohany amin'izany ny filohan'ny tetezamita sady filohan'ny mpanjakana Andriamatoa Andrinirina Rajoelina izay nanaiky ho mpiaro ambony izao fankalazana izao. Eo ihany koa ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Jean-Omer Beriziky izay nanaiky ny fanaovana ny fankalazana. Isorana manokana koa ny ministera ny fanatanjahantena tarihiny ministre Palais Gérard izay nanome maimaim-pona ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mba hihampiasantsika sy ny maro tsy hoary voatanisa. Tolorana fisorana mitafotafo manokana koa ireo nanampy arabola singanina zany ny Prospere, ny NTD sy ny Société Star. Hetsika roa goavana no manana namariana ity fankalazana ity. Ny atrikasa dinidinika fanomboana ny famolavolana ny politika pirenena ny asa tanana. Ny ranty sy varotra fitaratry ny asa tanany malagasy. Natomboka omaly ary vita tamin'ny maraina teo ny atrikasa ary ny fehi-kevitra nivoaka tamin'izany no hosorodalana handrefetana ny politika pirenena ny asa tanana. Asa miandry izany. Hotokanantsika rehefa avy eo kosa ny ranty sy varotra.
Ny loahevitra natokanay ho antsika eto Madagasikara amin'ity fankalazana ity dia ny hoe ny asa tanana no avy ny fampandrosoana maharitra. Tena marina izany ary voafiporofo maneran-tany fa ny asa tanana kanto sy manara-penitra izay manandratra ny fahaiza-manao, nentim-paharazana sy ny vakoka ny taniny ka mahay mikajy sy mitsimbina ny akora avy amin'ny sehatra samihafa ary miaro ny tontolo iainana dia manjary fanohitra matanjaka sy maharitra ho an'ny harikare-pirenena hampandroso ny tany sy ny olona ao aminy. Izahay ato amin'ny ministèran'ny fampiroboroboana ny asa tanana dia manao antonasa, manao vaindohan-draharaha ny fanohanana, ny fahaiza-manao sy ny fanatsarana ny kalitao ny vokatra avy amin'ireo mpanao asa tanana amin'ny alalany fanaraha-penitra sy fanamorana ny fidiran'ny vokatra eo amin'ny tsena. Zao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana zao dia fotoan-dehibe hanairana ireo mpiara-miasa, mpiara-dia amin'ny ministera mba hirosona amin'izay zany antonasa izany. Koa ny zavatra kendrena amin'izao hetsika izao dia ny hanomezana avarapatana ho an'ireo mpiangaly ny asa tanana malagasy ka hanomeza kasina hatrany ireo izay efa manana ny toerany amin'izany ary atosika koa ireo mpamorona sy mpamokatra vaovao. Izany fankasikahana izany dia aseho amin'ny fanolorana maro-boninahitra mérite artisanal ho an'ireo mpanao asa tanana sy ireo mpiasa ny ministera mendrika. Tompo-plasy tompo-vato. Ny fisaorana tahaka ny fary lavavany ka tsy lany aman'iny. Koa anterinay hatrany ny fisaorana ireo niara-ny farimbona ny karakara izao ranty sy varotra ny vita tanana izao. Fa ny vary tsy fotsy andaona, tsy fotsy tsy andaona ary ny asa vita tsy vita tsy natao. Koa kasana ireo nanao tongotra miara-mamindra, soroka miara-milanja, tanana miara-mandray, saina miara-mihevitra, tsy nandry andro aman'alina, ny kely aina mba atotosa izao hetsika izao. Isaorana indrindra ihany koa ianareo vahiny saina, isaorana dian'izao koa ianareo mpanjifa hahafoy andro, hanokana fotoana, hanompaza maso sy ankafizana ny akanto ny asa tanana ary entaniny mba hividy. Mirary antsika rehetra ahita fahafinaretana mandritra izao 3 andro ahafahantsika mijery sy manjifa ny asa tanana malagasy.